ary hiaraka aminy. Natao herinandro masina zao dia tokony hatsiaro kokoa tsika izay niaretan'i Jesosy ho antsika. Niakatra ny Jerosalema izy, avy eo izy tonga tao amin'ny tempoly, nandrava mpivarotra, tsy mpivarotra ny tsy tiany fa le mpivarotra mivarotra ao amin'ny kianjan'ny tempoly izay toerana tokony hivavahana. Satria ozy izy hoe ny tranoko ozy izy dia tsy natao ho zoify erenjiolahy fa natao trano fivavahana. Mino fa androany izay olona tonga eto rehetra dia mangetaeta an'Andriamanitra. Aza tonga miaraka amina programa hoe sady ho any amin'ny sekoly no manao fotoana aman'olona, mivily ny fiankofanao ary mizara. Satria rehefa sendra tsy tanteraka zany le rendez-vous amin'ilay olona dia renao mihitsy hoe malaina ianao ho avy amin'ny fanatren'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra zany natongavanao fa le olona. Za mila rectifier antsika daholo satria mila mijoro tsika ho an Jesosy. Taontsika hitehaka mafy ho an Jesosy dia avy hatrany dia hiditra amin'ny programa ny message ho amin'ny andro maraina ho voninahitran'Andriamanitra. Alléluia. Andao aloha tsika itetanina ho an'ny teknika. Amen. Androany dia hizara amintsika ao anatin'ny fotoana fohy fanontaniana somary mitambatambatra kely le izy avy amina olona maromaro mahakasika momba ny fiaina tokantrano le izy. Dia namanginy tompo anao omaly maraina le izy dia androany no zaraiko ny hoe nahoana no maro no kristianina misarabady. Problème ao anatin'ny fiangonana tena anisan'ny sujet somary ohatran'ny sensible tsy dia zaraina loatra ny mahakasika momba ny hoe maninona ny kristianina no misarabady. Voalohany indrindra tiako hosokafa amin'ny fanamasina ny ao anatin'ny fotsika aloha fa be dia be ny olona manamary tena. Rehefa notaniana dia miresaka foana hoe fa maninona nga no ohatra hoe sendra mety hoe mpanompon'Andriamanitra mihitsy le olona, tompona ndraikitra ao anatina fanompoana, nataoko hoe dekona izy na ambassadeur na pasteur nataoko hoe mpanompon'Andriamanitra lo olona ohatrohatra zany nefa tratrana problème ohatra zany. Dia hoe ny fanontaniana mipetraka dia hoe fa inona ny tena fahamarinana momba le izy. Dia rehefa resahana dia hoe ka nanomboka teny amin'ny andron'ny Abrahama anie, zareo ry Jakoba, Isaka ry Davida, ohatrany tsy dia nampaninana an'Andriamanitra fa mbola nampiasa olona loatra zany ihany Andriamanitra. Eto aloha dia ny eto am-piandohana dia zay no mahatonga ny filazaontsaratsika tsy maintsy tsiana ho amin'ny filazaontsara marina. Ny antony dia tsotra, raha tianao tsisy klema ny zavatra torianao dia mila miverina ianao eo amin'le tena tenim-pahamarinana nanambaran'Andriamanitra azy mifanaraka amin'ny fisehoan'Andriamanitra. Zay le tsika tamin'ny herinandro sy ny tapabolana ao anatin'le fanekeny hijoroan'Andriamanitra. Maro ny tsy mifantoka sy mijoro ary mitoro ny fampianaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny fiainana tokony anana ny fiangonany. Variana mitoro zavatra fa tsy misy ifandraisany amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra momba ny tokantrano sy ny ankorana ny fiangonana, variana amin'ny fampianarana hafa ny fiangonana. Ohatra, vola ny toriana atao ampandroso ny fiainana eto ambonin'ny tany tsy misy idirany amin'ny fototra ara-panahy. Ohatra, fiainam-pahombiazana ao anaty fivelarana ahatonga ny ara-bolanao tsy ho ritra zany ny zavatra toriana hoe rehefa sekoly tokantrano zany dia hoe ahoana ny fomba apety mba hatonga ny fifandraisan'ny mpivady ahafinaritra ao tokantrano miatrika fiainam-pivelomana misosa sady milamina. Tsy zany ny zavatra nasain'i Jesosy toriana sapatsaivina amin'ny fototra iorenana zany atao hoe tokantrano sambatra zany miandry ny fotoam-pampakarana. Tsy tena manambaran'i Jesosy loatra fa mivilo amin'ny anganongano, mamily fahamarinana zany satria mbola ve saranota ny olona
eny mety mbola vesaranota koa na ny mpitarika azy dia ny tena problème ao anatin'ilay izy dia zao lasa karazana sujet sensible ao am-piangonana ny fitorinan'izay fahamarinan'izay raha ohatra ka mbola tsy tafajora ao anatin'izay fahamarinan'izay ny mpitarika. Ny marina ny teny-pahamarinana rehefa zaraina ka tsy ekena dia toy ny teny manameloka satria tsy manam-piniavana ny iverina amin'ny décision andehanao ny fahamarinana ny olona zay mandray sy mandre ny tenin'Andriamanitra. Io olana io tena mitsotra aminareo mavesatra be ho an'ny olona be dia be ny misaina sy mandinika an'izany atao hoe fahafahana napakevitra iaina ny sitrapon'Andriamanitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy voatery ekeny sainao satria mbola miaina ao anatin'le fatorana le olona. Da raha voatonga le teny mpantsiana marary satria ianao tsy te hiala eo amin'le toerana nefa fantatrao fetraikan'le izy amin'ny alalan'le teny zay toriana ampatsiaro anao mba hiverina amina décision tsara eo am-panomponao an'Andriamanitra. Mahafantatrareo ve le teny vakiny pasteur Franck farany teo mahakasika momba ny Petera hoe fonanao mbola tanora dia nandeha tany amin'izay tianao. Ny olona tanora fanahy tsy afaka andresy ny sitrapony ianao ny sitrapon'Andriamanitra zany ny olona tanora fanahy. Fa rehefa antom-panahy ny olona dia mora tariny fanahy masina any amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy voatery ifanaraka amin'ny sitrapony. Olona hafa ny anikina anao any amin'izay tsy tianao antom-panahy. Ka eto tsy resaka fahanterany hita maso fa famatorana ara-panahy ny resantsika. Midika fa rehefa miteny Andriamanitra aoka ny fahamarinana sy ny tenim-pahamarinana rehetra zay zaraina amintsika eny ambavandreo mpanompon'Andriamanitra mifandimby manambarana zany amintsika mba ho tonga fiainana sy fanapaha-kevitra tsara ao anatintsika raha tiantsika ny sitraka an'izany atao hoe fankasitrahan'Andriamanitra zany. Ny fahamatorana tsy miankina amin'ny taona fa ny fahamatorana miankina amin'ny faneken'ny olona anankiray ho tarihan'Andriamanitra. Misy olona antitra fa tanora fanahy ary misy olona tanora fa antom-panahy. Zany hoe mifanohatra amin'izay zavatra mety hita maso ty ivelany no amaritan'Andriamanitra ny atao hoe fanterana. Tsy ny afotsy ny volo fa ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona mahazaka azy. Androany maraina za mino fa ho raitsika ty teny ty ary ho fanambarana anova sy ampiorina ny ao anatintsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka. Tandremo fa lasa anganongano mamily fahamarinana raha mbola vesaranota ny olona anankiray ireo teny mpantsiana rehetra omen'Andriamanitra ananganana ny fiangonany mba ho fiangonana tsy misy petipetina na fiketronana na tahaka izany amin'ny fotoana iverenany. Nahoana ny maro amin'ny kristianina no misahara abady. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy fitiavana mitondra any amin'ny fisarahana na divorce. Satria rehefa jerena ny fanambaran'i Jesosy ny amin'ny tokantrano dia maneho amintsika ny karazam-pahamarinana manitsy ny tany amin'ny testamenta taloha. Raha mandinika tsika zao mijery ny Matthieu 7:20. Matthieu 7:20. Alléluia. Ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 9. Dia ozy izy ny ten'Andriamanitra. Ireo tamin'ny nahoana ary Mosesy no mandidy an'me taratasy fisorambady sy sotra azy. Ary hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no namelany Mosesy anareo isobady fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo nazovina misaotra ny vady ny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka mampakatra ny afo dia mijangajanga ary zay mampakatra ny voasotra dia mijangajanga koa. Eto Jesosy manambara sy maneho fa tsy mety ny misarabady sy miaraka amina olo-kafa akoatr'izay efa nomen'Andriamanitra anao sy nekenao teo anatrehany. Inona ny antony? Nitsin'Andriamanitra ny fitondrany Mosesy zay nandringa fa nasehon'Andriamanitra ny tena tao am-pony hatrany am-piandohana. Fa maninona ny devoly ny ekenao hiazonanao ao anaty fanamarina teny. Ohatra ianao mafantatra anatinaka hoe manambady ianao nefa mpitondra fivavahana.
manambady ianao nefa mpanompon'Andriamanitra, nataoko hoe tsy manambady koa ianao fa mpanompon'Andriamanitra. Fantatro fa tsy manana ny vocation am Paul ianao hoe tena hijoro tsy hanambady na hijangajanga na handoto ny tenanao mpanomponan'Andriamanitra. Mietsaka ianao manamary tena miaraka amina nataoko fotsiny izy hoe miaraka amina olona anankiray fa tsy mampirafy azy nefa tsy vita fanekena teo anatin'Andriamanitra. Na koa nanisy cadeau ny vadinao nefa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ary fantatrao tsara ny fiafaran'izany fa ny mpitsangajanga sy ny mpamonoolona sy ny mpandainga sy ny mpangalatra dia tsy manana anjara ao ny fahare hafa mandrakizay ozy izy Jesosy. Raha miresaka tamin'ny rahalahy izy eo amin'ny Galatiana i Paul ny teny an'izany dia retsika sy sapatsika tsara fa rehefa tsy ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainan'ny olona anankiray ka tsy vita fibebahana ny olona, veriko tsara, tsy vita fibebahana ny olona dia nofinofo ny eonanao amin'i Jesosy sy ampakariny ianao. Mety mavesatra aminao ny zavatra zaraiko satria mbola mety miaina maritra ao anatin'izany ianao. Tsy misy akoatrin'ny fandraisana décision sy fanapa-kevitra hiverina amin'i Jesosy. Zay no antony fahasoavana. Fahasoavana no namonjena antsika tsy avy amin'ny nataon'ny olona fa ny nataon'i Jesosy. Fa ny antony fahasoavana vonona ny famelan-keloko amin'ny fotoana hiverenao fa tsy hoe miasa ho azy le izy manarona ny fahotanao akory. Tsy manarona fahotana le izy ianao mbola miaina ao anatin'ny ota dia saromany fahasoavana. Fa miandry ny fiverenanao ny fahasoavana fa na fony mbola mpanotatra ianao dia miaina amin'ny famindram-pon'Andriamanitra mba hafanao verina. Tsy misy akoatr'izay satria raha mandinika tsika Jesosy ny laza tsy zay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko niditry ny fanjakan'ny lanitra, tsy azo anafenana faratsiana tsy vita fibebahana ny asan'Andriamanitra. Maro amin'izany ny teny hoe efa namoaka demini tamin'ny anaranao zay, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, efa naminany tamin'ny anaranao zay. Fa ozy izy Jesosy tsy fantatra akory nareo fa iza moa nareo miala amiko ianareo mpanao meloka fa tsy zetra manao amiko hoe tombokotomboko niditry ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra. Ary dia ambarako aminareo maromarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo ko amin'izany nazovina tsy mba fantatra akory ianareo atretr'izay miala amiko ianareo mpanao meloko dia ndiny fefatra am'roapolo ko amin'izany nazovina mandrezany teniko zany ka makatoa azy dia noarina amin'ny lehilahy manantsaina izy zay manorona ny tranony eo ambony vatolampy ny fanorenana ny ekeny Jesosy iorenan'ny kristianina amin'izay vatolampy ny lazainy ijorona dia Kristy. Ary ny Kristy dia mametraka ny lanja ny toe-panahy ho ambony lavitra noho ny fampiasany sy ny asany. Ny olona anankiray tsy mibebaka fa te hialoka ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra azy dia mita tena amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Tsy zany no ny teny an'izany fa le hitsenany nanambaran'izany, le ho avy no ny teny an'izany. Noho izany amboary ny fomba fiainana, hifanitsy tsara amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao mba tsy ho very maina ny séjournao eto ambonin'ny tany mandraisa fanapa-kevitra tsara. Mbola fotoana ny famindram-poza ary tsy manameloka anao Andriamanitra. Tsy maninona metimeritreritra ianao hoe taraiky efa ela loatra fa na mangiry firy azy aloha miaritra kely eto ambonin'ny tany sarao io vadin'olona io. Avitsory zay tokony ho an'ny anjarany hafa tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Avitsory zay tokony ho anjarany hafa satria mety misy anjarany hafa ne zao le miaraka aminao efa manana io dia le anjara sy tolatezana tokony ho azy lasa miaka any ambadika any satria nalainao ho cadeau zay anjara tokony tsy ho anao akory. Mba fantatrareo ve fa ny famatorantsika ara-pijoroana eto ambonin'ny tany hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia lalana hitarafan'Andriamanitra sanantsika fanantenana ny mandrakizay rahantsika amin'ny fotoana ampakarany atsika. Anisan'ny petina tokony esorina sy fiketrona tokony ho pasohana milohan'ny fotoana hiverenany zany rehetrarehetra izany. Ka raha manontany nareo nahoana mahazo misarabaty ve ny kristianina valiny tsia? Ary eto Jesosy tena manambara sy maneho fa tsy mety zany miaraka ny vehivavy hafa akoatr'izay efa nomen'Andriamanitra anao sy nekenao tokana teo anatrehany. Ny tsian'Andriamanitra ny fitondrany Mosesy mandinga fa nasehon'Andriamanitra ny tena tao am-pony hatrany am-piandohana hoe Adama ray ihany ho an'ny Eva anankiray. Jereo
fa ny mahatonga kristianina be deaibe maro rava ny tokantrano satria mandray ohatra ratsy avy amin'ny fampianaran-diso tao amin'ny testamenta taloha ny isym-panitsina na ko mandrimandrisaina ao anatina fanompoana tsy mijoro tanteraka mametraka amin'ny fototry ny fiainam-pahamasinana ho lahara-pahamehana. Mila fantatsika ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainatokantrano. Voalohany, raisy ny boky ny Efesianina, toko 5, ny 7:20. Fa ny lahy lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy koa lohan'ny fiangonana, ary izy ny mpamonjy ny tena. Voalohany ny tokantrano ny fanorenana voalohany nataon'Andriamanitra. Damaseo voanitina Andriamanitra dia tsy sara irera lehilahy fanaovako vady saza ho azy izy. Ny fanekena voalohany sy fanorenana voalohany nataon'Andriamanitra tsy tonga dia fiangonana fa tokantrano. Tokantrano. Faharoa ny tokantrano no hitarafan'Andriamanitra ny endrika ifandraisany aminao hita maso eto ambonin'ny tany. Relation et communion. Kristy lohan'ny fiangonana, ny lahy loha any vavy. Ary ny fiangonana maneho ny vavy, maneho ny faneke tahaka ny anekena any Kristy. Le endrika hita maso hitarafana ny fiombonan'ny olombelona amin'Andriamanitra dia tokantrano. Fahatelo ny tokantrano ny fanoharana anehoan'Andriamanitra ny fotoam-pampakarana rehefa iverina izy amin'ny fampakaram-bady. Zany hoe ny endrika ny alpha sy omega ana mission na iraka amin'ny antom-pandren'Andriamanitra ny tokantrano dia maneho ilay endrika Andriamanitra fendohany zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny fihefarany zavatra rehetra eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Dia anankiray fahatelo, Jesosy Kristy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana lohan'ny hahafatesany dia nampitodika izy any Maria sy John, raha vehivavy indro ny zanakao, raha lehilahy indro ny reninao, tandindo ny fiainam-piankonana sy tokantrano. Ary ny anankiray tena faran'izay mahafinaritra ihany koa, anisan'ny tena mila fantatsika tsara ny asa-robidy zany tokantrano zany raha-panekena, tonga nofo Andriamanitra ary nanaiky ateraka tao anatina tokantrano anankiray ny Josefa sy Maria, Jesosy Kristy. Noho izany sarobidy sacré amin'Andriamanitra, masina io tokantrano. Noho izany tsika izany tsy tokony anany ansy ianao tsinitsinina ny fanomezan'Andriamanitra, satria tsy ianao no nanorona an'io na fahaizanao mikotsy satria bogosy ianao. Tsisy idirany, fa mila fantatra ao mialohan'ny idiranao ao fa misy tompon-kevitra nanorona io matoa nisy. Zay mahatonga ny tokantrano tsy lova fa fanomezana. Lova azo avarotra rehefa sahirana ianao, fa ny fanomezana sarobidy tsy azonao avarotra satria tsy azo sandaina vola ny fitiavan'Andriamanitra miasa ao amin'izany tokantrano izany. Ny fahafahan'io tokantrano mandeha tsy fihetsepo no mitondra azy fa safidy satria tsy eo amin'ny nofo le tontolo ahafahanao amin'ity fa sitrapon'Andriamanitra. Tsy vitatsika no mity olona manafotoana. Hita maso raha tsy misafidy ny titsika dia tsy ho tafotoana amin'izay tokony hanafotoana. Midepase ny tontolo hita maso ara-nofo le endriky ny fitiavana tian'Andriamanitra iainana. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy miditra ao amin'ny sekolon'ny fanekena iorina ao amin'ny volontén'Andriamanitra marina, ampahamarina ny fampianarana sy ny zavatra torianao mba tsy handiso fanantenananao. Ka sanatria hiala amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy sy ny tanjon'i Jesosy Kristy ny amin'izany fiaina tokantrano zany. Ny antony nandrenan'i Jesosy tokantrano dia tsy amin'ny tanjom-pisarahana mihitsy mandrakizay. Rehefa tsy mahalala an'i Jesosy
ny tenan'ny Kristina ny fiangonana dia voafitaka manjary manamary tena sy mialoka amin'ny testamenta taloha nisy mpanitsina daholo satria tany amin'ny testamenta taloha ny nanitsin'Andriamanitra ny Moïse ny amin'ny rafi-pitantanana ny amin'ny fitonan'io fiainatokantrano fa nanorona izy ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka ny olona voafitaka ny olombelona raha ohatra ka mandeha amin'ny fihetsemony ary rehefa niteren'ny fiarahamonina Mosesy dia lasa napiatra lalàna diso dia lasa toy ny marina ny fomba nampiarany azy satria tsy tanteraka lay nirahana hitondra n'le lalàna sy apiatra azy tafiditra teo amin'ny nofo le izy azonareo ve le zavatra mitranga teo izy Jesosy no ny amafonfonareo no ny amafonfonareo no natonga ny Mosesy nanaiky anareo sarabady misobady no zany mila miverina tsara ao anatin'io fandrina io ny fahavalony devoly fa itokantrano io fahavalony devoly satria io fandrina voalohany nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny olombelona io ny fanekena voalohany dia lasa io ny toy ny devoly pitehiny dia manimba zavatra be dehibe raha ohatra ianao zao olona tokony hoe asoan'Andriamanitra ny fisianao eo amin'izay asa fanimpona zay ndraikitra ny endren'Andriamanitra anao nefa ratsy ny fitondrateninao tsy modely tsara ianao teo amin'ny fijoroana ao anatin'ny fanimpona an'Andriamanitra dia tadio lasa kilema mampandringa ny filazao tsara satria tsy soatra azo raisina ara-pijoroana mifanaraka amin'le teny toriana ny fomba fiainanao raha sanatria miaina ao anaty fitsangajangana ianao satria fitsangajangana fitsoan'Andriamanitra n'izany dia ny problema ao anatin'le izy lasa tsy mahapura ny zavatra torianao le izy satria hitanareo tsy afaka tena misetrasetra le fahamarinanao amin'le teny mpanafana sy fananganana ary famonjena torianao raha tsy manaiky ianao hiditra ao anaty fanekeny Jaona 17-19 le hoe noho ny amin'ny reto izy Jesosy no anamasinako ny tenako mba hahafahany fahamarinanao manamasina azy zany hoe tsy afaka namasina ny hafa le teny torianao raha ohatra ka tsy ainanao le ianao manamasy tena mba hahafahan'le teny midélivre sy manafaka ny hafa mandringa le izy raha voalohany indrindra ny hafa tsy maintsy hijery taratra ny fijoroanao zany hoe ny antony mahatonga tsika rehetrarehetrareto anie manomboka amiko ozy izy moa Paoly zay zany lohan'ny mpanota manomboka amiko raha ohatra zao ka rava le fanondrenana voalohany satria niodina tsy tao anatin'le fanekena tamin'ny vadiko miandry Andriamanitra nijoro tanteraka amin'le fanekena voalohany satria ozy izy ny boky ny Amosy zany vavolombelona ny aminao sy ny vady fatany rahanao zany hoe Andriamanitra zany rehefa nanao fanekena tamin'ny vadinao ianao telonareo ny teo Andriamanitra dia anao dia le vehivavy dia zay nandrava n'le fanekena ka nivoaka ny vala satria tsy nahajoro satria tsy matotra amin'ny toe-po dia netiny nofo ivona n'le fanekena nandrava n'le fanekena teo anatrehan'Andriamanitra noho izany ny fivereranao dia tsy misy akoatra ny fibebanao fa tsy mety ny manamafo dia hoe anorona fanekena hafa indray Andriamanitra akoatra le fanekena teo aloha zay mahatonga Baiboly miteny hoe efa ho ny voadinao zavatra io zany tsisy lalana tsony ho an'ny kristianina dia tia valy no anareo lehibe fanontaniana rehetra raha ny tena fahamarinana ao anatin'ny soratra masina ny jerena ao anatin'ny ten'Andriamanitra ny jerena dia zao ny lazain'i Jesosy miaraka amin'i Jesosy zéro divorce tsy sirika tsony ninninna zavatra mitrangy ao dia natao hifanangana mety mangirifiry mety mafy fa natao hifamela dia natao hiorina dia natao andeharaka ny sitrapon'Andriamanitra ataovy amen ataovy amen alleluia ka ny problème aloha voalohany indrindra dia ny fivilian'ny hafatra sy ny fampianarana momba ny tokantrano sy ny tsy fisiany zany matanjaka eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'izao ny faran'izao dia mampitatra sy mampitombo ny fisiany zany fisaraha-panambadiany zany eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra
rehefa tsy mahalala an jesosy ny fiangonana dia voafitaka manjary manamary tena sy mialoko amin'ny testamenta taloha nisy mpanitsiny fa tsy fenzo tanteraka. Rehefa tsy jesosy kristy sy ny famonjeny ny toriana ny fampianarana dia tsy eo amin'ny tena sitrapon'andriamanitra mandrakizay nefa raha ny fiangonana. Tsy fantatra hoe ahoana moa nitiavan'ny kristy ny fiangonany sy naneke ny fiangonana an jesosy kristy. Tsy fantatra ao zany raha ohatra ianao ka tsy liana miaino ny fanamasina mandray fampianarana marina ny amin'ny fomba ny fandraisan'ny kristy sy ny fiangonany. Zay tsy manaiky sy makatohan'ny kristy dia tsy anana an'izany mandrakizay ao anatiny. Mila ianao mianatra makatoa sy manaiky an' jesosy kristy. Tsy maintsy manomboka amin'ny fanambarana fahamarinany amin'i jesosy kristy ny fototry ny tenin'andriamanitra sy ny fanambarana rehetra ao amin'ny soratra masina, manondro azy, manambara azy, maneho azy. Ary rehefa tsy fenao am-ponao kristy dia tsy maintsy nivesatry ny toe-ponao no anjaka ao amin'ny tokantranonao nefa tsy anao no nanorona an'io fa Andriamanitra. Rehefa ny sitrapony sy ny fahamarinany no manjaka ao anatinao dia manaraka ho azy ny toetrany sy ny fitiavany manapaka ao anatin'io fiaina tokantranonao io. Tsisy fanahinao, tsisy tahotra ao, tsisy tebiteby isan'andro fa lasa plezira ny miainao. Rehefa manomboka ny olona tsy manana fiainana hoe miadana, manana mpifaliana vao mahita ny vata dia miferinaina ianao. Olona tokony akaiky ny fonao lasa mampiferinaina anao. Inona indray zao no ataon'iny eo? Karaktera le izy. Dia hitanareo mahatsara ny sekoly manangana anao hanana an'le toe-panahy araka an'Andriamanitra, ahafahan'ny herin'Andriamanitra misetrasetra koa amin'ny alalanao. Satria rehefa mety ianao, Andriamanitra efa nety talohanao, manitsy fiaina sy mamboatra an'izany hifanaraka amin'ny sitrapony fotsiny ianao ary manaiky ho tarihany dia mety ny zavatra rehetra. Oko velona amin'ny Kristy tsika dia napaka ao aminao ny fahatsarany rehetra ary zay fahatsaran'izay hampandresy ianao. Ataovy amen. Io mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mibanjina an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoantsika. Mila fantatsika hoe izy sika ho aminy. Tsika raha tsy mahalala tsara ny amin'i Jesosy, ny amin'ny sitrapony Jesosy, rehefa mamaky tenin'Andriamanitra dia jereo tsara manomboka any Mateo, Marka, Luka, Jaona. Le vatolampy fanorenana tiany Jesosy iorenana io fiaina tokantrano ka tonga ny tokantrano andeha amin'ny fiainam-pahamarinana, tsisy gidragidra, feno fitiavana na ravim-bomanga aza sherifony. Alleluia. Ny atonga an'izany dia tadidio tsy ho tonga mihitsy zany raha tsy feno aloha ny communion sy ny fepetra iraisanao amin'i Jesosy. Rehefa feno ny fepetra iraisanao amin'i Jesosy dia Matthieu 16 io 15-18. Nareo momba mihevitra ho izy e. Dia hozy izy Petera, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia hozy izy Jesosy, wow, tsy ianao nofo aman-drano miteny an'izany fa mifanany raiko, sensible amin'ny feo fanahy masina. Zay le fiangonana miorina eo ambony vatolampy sy vatolampy iorenana. Amen. Hozy izy Jesosy, Petera, zao a. Hozy izy Petera, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. 17. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe sambatra ianao. Misy fahasambarana tsy ho tonga mihitsy eo amin'ny fiainanao raha tsy mahalala ny fahamarinana momba an' Jesosy ianao. Dia hozy izy Jesosy, sambatra ianao mihoatra noho ny folo-lahy, ndraiky aby folo-lahy. Sambatra manokana ianao ry Simona mitonony amin'le anarana tena Petera azy taloha, ry Simona Barjona. Fa tsy nofo amandranona aneo anao an'izany fa ndraiky izay ny an-danitra. Zany hoe marina ny fanambaranao momba 9:20. Ary za milaza aminao fa ianao io misy anarana tsy fantatrao, mbola tsy nanorana anao nefa avy amin'Andriamanitra ho anao. Ary ny famarinana miafinao ambadika izay anaran'izay dia maneho ny amafin'ilay fototra iorenan'ny fiangonana ahatonga anao ho fantsona afaka anehoana ny fahatsarako amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe satria noho ianao fa vokatry ny fahatakaranao sy le fanambarana voarainao marina ny amiko. Dia hozy izy, ianao Petera, ary amboniny ty vatolampy ty no ahoriko
lasa vatolampy petera fa ny mpanorona jesosy aoriko ny fiangonako any jesosy ny fiangonana any jesosy ny fanorenana fa tsy any petera ary mivavady ny fiainatsita tsy aresy azy. Ndiny fa 7 ndiny fa 7 omeako anao ny fanalahidy ny fanjakany lanitra ka na inona fehezanao ty ambony tany dia ho feheziko any an-danitra ary nanena vana lasa votsitra ny fon'Andriamanitra manome toky sy antoka hoe fitsorana ka io zany tsy hoe akory hoe manana lakile daholo ny rehetrarehetra non nisy fandraisany amin'ny fahitsiny ny fanambaranao sy fahamarinany fanambaranao ny fototra iorena ny fahatokian'Andriamanitra amitsorany bebe kokoa ny ao anatiny sy anankina ny zavatra goavana aminao. Kio tsy hoe rehefa mihina anao dia manana fanizavana fanalahidy aty amiko le izy mety tsy fantatra loha fa aty amiko asa atao zany tsy azo atao adaladala be ohatr'izany fotsiny le izy fa le izy tena mila arahantsika tsara hoe mahalala an' Jesosy Petera dia niainan'le fahasambarana izy fahasambarana ny hafa natao ambadiky le révélation voarainy marina ny amin'Andriamanitra. Toy izy Andriamanitra manomboka izao sambatra ianao miavaka amin'ny rehetra sy fanavahan-tena fa Andriamanitra nampiavaka azy misy ny fiavahana ao anaty fanompona ary tsy olona mametraka an'izany fa Andriamanitra engany mba tsy ho fantatrao zany so ireharenao avelao izy ihany no alalan'izany. Rehefa mbanjina an' Jesosy sika dia mahalala ny marina hoe izy sika ao aminy tsika mahalala hoe izy fa izy koa isika koa nampahalalany ny mombatsika ao aminy. Petera nefa teo fony fa maninona tsy niteny Jesosy raha tsy mivoaka tao amin'ny Petera ny révélation maha Kristy azy no zany misy fotoana andrasan'Andriamanitra amin'ny fifoazanao zay le toe fifoazam-panahy fisokafana amin'ny tenim-pahamarinana alalana n'Andriamanitra manova attitude manova toepo. Ty hoy Jesosy manomboka androany miova koa ny momba anao satria ianao na alala dia mba fantariko anao koa ny marina momba anao. Misy olona zany tena minoana rehefa mandra-pahafatiny tsy nafantatra ny marina momba azy taom-pon'Andriamanitra satria tsy nanondroso tamin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Zay le tiako atongavana. Ka raha vao tsy marina ny fanambaranao dia petatoko ny fanomponao petatoko le izy satria mety ampahapahamarinana fa tsy lalina le fahalalana sy le fahatakarana voka reto ny antony mahatonga anao tsy afaka mandroso. Voalohany indrindra tsy manaky ianao itsiny le teny iaina amin'ny fahamarinany sy ny fahamasinany tsy manaky ianao ho tariny fanahy andeha eo amin'le tena sitrapon'Andriamanitra marina momba anao dia lasa vesara noto ianao dia tafajanona treo amin'le fanamarina tena hoe te ho any an-danitra te anao ny sitrapony lava teo tsy mety tafita mihitsy fa teo eo dia tavela teo. Tsy hoenao zany amin'ny anaran'i Jesosy tsy hoenao zany amin'ny anaran'i Jesosy raha ohatrany challenge ohatrany hoe tranga fanamby hiatrehanao fandresena sy fampandresena ny sitrapony zay sakana tsy tontolo tsy voatery afinaritra atrehanao eo amin'ny fiainana. Mety misy olona mana fotoana raisy opportunité zany anehoana fitiavana. Mety misy olona hitanao hoe mbola misalobona satria tsy manana fieritreretana madio dia ozy ianao rehefa avy eo tsy maninona fa zay aloha ny degré misy azy dia aloha rangahy ekena amin'izay aloha mety foana. Amen. Fa ny ambadika kosa ianao tsy hoe mety foana dia tafotoana fa nidika hoe madio fo ianao mandoalika ianao mivavaka ho an'le olona. Raha misy olona ianinao hoe mbola feno avinavina tena tsy mahay mitendrim-penao mihitsy izy fa orga foana orgueil dia mandany ianao mivavaka ho azy dia zareo fitiavana izy satria ianao no natao anangana fantatrao ve ny tombony rehefa ianao manana premier pas. Halleluja. Afaka manangana ao anaty famelan-keloka sy fahadiova-po
dia tombonanao any an-danitra zany satria zay mpampiavana ihany ny zanak'Andriamanitra. Ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona dia tsy avy amin'ny fahaizanao toroteny sy fahalalanao ny sitrapon'Andriamanitra sy fampafantaranao ny hafa ny zavatra voarainao, fa ny fiainanao mijoro hitarafan'ny hafa ny fisiny ka tonga ny olona ilaza fa velona aminao tokoa Andriamanitra. Ny zavatra anankiray raha amboamboarina afaka ray volana dia miova, fa rehefa tena avy amin'Andriamanitra Jesosy Kristy tsy miova, omaly sy aneo ary mandrakizay. Ary zay no alalana fa Jesosy le izy. Misy fahatsarana tsy ritra azon'ny hafa isitrahana avy ao anatinao amin'ny toe-panahy araka n'Andriamanitra, amin'ny fijoroam-piaina mpamasinana ary amin'ny fandehanana araka ny fahamarinana. Tsy maharetehaka ho an' Jesosy. Zay marina momba Petera dia niafina tao ambadiky ny fahalalany amin'i Jesosy, ka ny saritsara natao banjinina tsy olombelona Jesosy Kristy rery. Hébreu 12:2 mibanjina an Jesosy Kristy lay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Korintianina 2:7-8. Tsika zany natao hijery an Jesosy amin'ny tava tsy misarona. Korintianina 2:7-8. Amin'ny anaran Jesosy ina mivaky ny teny ao, fa isika rehetra kosa amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra, dia tahaka ny fitaratra rafy ny voninahitry ny tompo ka hovana azo zany endrika izany, indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Tsika zany tsy hoe kory vao manomboka mijery na mandre n'le teny dia miova avy hatrany hoe tonga dia 100% tsika androany tsika zany zao dia rehefa avy tsika tonga dia miova avy hatrany. Fa sisy hoe misy dia etapina voninahitra maka amin'ny voninahitra. Voninahitra voalohany dia le fanekenao andray le teny sy ampandroso azy ao anatinao, iny le miady amin'ny tena manombo ny nofo. Tsy mora iny voninahitra voalohany iny a. Iny voninahitra voalohany iny le teny mifandona mitoetra anao, fandona le fahamarina sy le toetra. Ianao mihitsy hoe mangiry firy, misy zavatra tsy tiana ho re mihitsy. Indray zao nolazay le paster Rodolphe io amin'ny talata, nitoetrako indray zao notononony ao. Tsika rehetra miara vodoly, za aloha raha tsy voan'le izy voalohany dia tsy afaka hitondra le izy any aminao, fa tsy maintsy mandiny tena aoriny ny andraisako an'le teny vo afaka mizara. Satria za koa tsy te hilelaleleto nefa tsy misy fiatraikany. Fa ny fiatraikany zavatra triko dia misy ifandraisany amin'ny fandraisan'ny datra taopoko azon'Andriamanitra ampiasaina rehefa naiky ny tariana mba hisy fiatraikany amin'ny fiainan'izay miaino ahy. Satria ny tanjona faratapo indrindra ao anatin'ny sekoly tsy hoe tsika mizara teny fa mizara fiainana. Ao ve ny teny zay lazaiko aminareo izy Jesosy dia fanahy sy fiainana. Miala amin'ny voninahitra anankiray, Paoly nandalo an'izany. Tsy ny tsara zay sitrako ny vitako fa niratsy zay tsy sitrako. Miady amin'ny raha ohatra ka ny tsara zay sitrako no ataoko dia manohatra an'izany ny ato anatiko. Hay za mbola mitoetrehitra amin'ity nofo ity ihany. Paoly nanao an'izany, any Romana 7 any izy nanao an'izany. Dia avy indray izy nitaraina amin'ny boky ny Korintiana indray izy ny tena asiako mafy ny tenako mangana, miady amin'ny tenany isan'andro ka andevoziko ny akabeazan'ny olona tsy voafora ty manandevo ny hafa, fa ny olona voafora hiatrika an Jesosy ty manandevo ny tenany. Rehefa manomboka ianao mavita manandevo ny tenanao anao sitrapon'Andriamanitra, satria ty nofo ty tsy taonanao any amin'Andriamanitra zany mihitsy. Ampanoto anao amin'ny vie confort eto ambonin'ny tany sy ampangalatra anao io, ampisoloky anao andeha amin'ny tsy fahamarinana, ampangalatra anao, ampiteniteny foana anao. Ity nofo ty tsy namanao io, matoa io ovanatra amin'ny farany, tsy ho nofo mihitsy ny sakaiza hitondranao eo amin'i Jesosy. Satria rehefa mivadika tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany hatrany amin'ny Genesis io dia hatramin'ny farany io fa babon'ny Satana. Zay mahatonga an'io na manjavona na loha tsy ilainy io. Noho zany aza minamana amin'io, aza miainoaino an'io zany. Zany mahatonga andry Paoly rehefa nandroso ny tenany nampangiry firy azy voalohany, tsy ny tsara zay sitrako atao anatiko misy fanindrinanao ny tsara ihany saingy tsy mety io nofo. Ary zay vao hitako fa mitoetreto amin'ity nofo ity ihany ka iaho. Ty nofo ty
fa rehefa nandroso Paoly reny ny aniala amin'ny voninahitra anankiray izy makao amin'ny voninahitra manaraka. Ina le voninahitra manaraka? Rehefa miara-miaritra amin'ny Kristy amin'izay ianao dia hiara-maram-boninahitra aminy. Le galona omeny Jesosy ianao ao anatin'le fiovana sy ao anatin'le fiaretana dia mitondra anao any amin'ny dingana ahalalany anao avy amin'ny fahalalanao azy. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Dia zareo amin'izay miala eo amin'le dingany voninahitra voalohany eo amin'le dingany voninahitra ahalalany ianao. Reo ozy izy ny boky ny Apokalipsy ilay niara-niaritra taminy teny ambonin'ny tany. Niaritra fahoriany reo. Ao no moa zany miaritra fahoriany zany. Ny olona rehetra amin'izao arakaraka ny andro sy ny fotoana miamaro anisany mpanao kolikoly. Dia ianao zany rehefa tsy manao kolikoly dia tsy vita fotsiny izao ny taratasinao raha tokony ho vita herintaona, vita ndray andro herintaona ny andrasan'le olona le izy. Nefa droanao le izy. Fa lasa ilana vaniny daholo ny zavatra rehetra. Raha ato ianao olona manao an'izany nefa ny mena fafana tokony ianao an'izany ny toeram-piasana misy ianao. Na ianao le manaraka ao ambadiky ny anina ihany koa. Tena mba miangavy aza tao an'izany. Fa raha ianao miandrandra fandrosoanao amin'ny firenena dia fitsory eo amin'ny toerana misy ianao sy amin'le fanapa-kevitra misy ianao aloha. Le fijoroana amin'ny fahamarinana mba tadio fa ny olona hipetraka ny zionana eo tsy mandray kolikoly. Nga tsy namaky salamy 5:20 tsika eritrerititsika hoe ho any an-danitsy ho any an-danitsy. Ho anondry zareo nefa mandray kolikoly sy manao kolikoly. Fialana amin'ny kolikoly tsy mila bianco zany. Fa na miorina ho an'Andriamanitra fotsiny sy mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Ary tadidio dia mahavarinana fa hodikodiny devoly eo be dia be ne zany ny olona tena tsy mino an'Andriamanitra tsy mivavaka tsy tena nandray an' Jesosy. Fa mitovy amin'le jentilisany amin'ny birao tsy miaina fotriny biby satria ny olona zay mamarotra ny fanahany amin'ny zavatra mandalo andana fotsiny na omby ra io na atikena kely oatra n'iny no anina menakavy aza atao taraiky indray ihany fa masisy daholo. Donc saina amin'ny quantité ny zavatra ananana le izy hoe anangombe ako mba naporofoko hoe zany mahery eto ambonin'ny tany aty amiko ny dolara sy ny euro sy ny livre sterline mihitsy. Tsotra aminao kipony ray mandeha fotsiny masonao eo pelanaina maneniny ianao aiza daholo nanaovako fitaky zay mba nomena fahefana nanao an'izao dia tokony natsikosony manodidina tokony zao ny zavatra nataoko tokony be dia be ny zavatra tokony atao fa tapenany devolo masony olona tsy manao an'izy ara-potoana fa any amin'le fotoana tsy tokony anaovana azy vao miazakazaka manao an'izy zany daholo ny problème ny olona amin'izao. Velonaina ny ray aman-dreninao ataonao tsinitsinina fa rehefa maty hainao navidy fleur volamena ihany nravana diamant mihitsy io aneonao fona hoe tena tiako papa tena tiako mama. Ohatr'izany na ny zanaka na ny ray aman-dreny ny fotoana havelomana ny fampizarana fitiavana esory fitiavan-teny io esory zay zavatra rehetrarehetra hitanao fa mety hoe ampalahelo manodidina anao nefa tianao ihany izy. Masonareo ve zany misy fotoana ane zay ny lazaiko hoe opportunité. Ny opportunité misokatra amin'ny fiainatokantrano dia ny fahafahanao mamafy zavatra tsara satria raha androany ianao hoentina na rapitsanao hitondra be dia be ny zavatra mety ho ratenao amin'le mba opportunité séjour kely omen'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany zay mandalo raha tsy vitanao ny fotoana anankiray manetretena maneke ho instrument na fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra foana ho fitaovany fitiavana fitaovany fahalemem-panahy fitaovany famindram-po izara fiainana ho an'ny hafa. Atao vitan'ny olona mihitsy ny hoe rehefa absent ianao dia ohatrany tena tsisy nininy zany ohatrany hoe tsy miexiste ny manodidina anao. Zay ny dika fa olona manan-danja ianao zany natao hoe poids. Fa raha ohatra ianao ka anga ho eo ny ray iny ohatrany tsy mety tena mariny ohatran tsisy
alao mivavaka mangataka amin'Andriamanitra Jesosy a za tena mila anao, tena mila fanovana avy aminao, mila fijoroana araka ny sitraponao, tsy tiako mihitsy mivadiko raha alahelo ny amin'ny zavatra ataoko. Vonina Jesosy tena ho fantsonao am-pelantananao mba hizara fity aminy. Dia mety misy tsy fahalemena izy, mety hitanao izy misy fa ny mason'i Jesosy rery no afaka mijery mpanota anankiray dia honena fony, fa tsy tafotoana mihitsy. Dia ahoana ny ananako an'izany satria raha vao miakatra ny afony dia ny akoho essence. Dia zao valiny reraka fotsiny pasteur Rodolphe nampiasain'Andriamanitra sy ireo mpanompon'Andriamanitra be dia be hitondra tenim-pahamarinana anangana anao hiala ao anatin'izay toetra izay. Fa zao noho izy ndaotsika hijery amin'ny fitaratra an' Jesosy. Jesosy mora fohy indrindra. Alleluia. Tsara sady maso. Tsika zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe misirany tsy tokony hiraina ntsony. Ohatra zao no mafana fo dia hoe iezakiza Jesosy ny omba ho tia. Dia andany hoe mandeha makany amin'olo tianao dia teneno ho vadinao ezaka kity andri. Fa maninona ianao no miezaka amin'ity Jesosy nefa fitiava Jesosy ianao ara ohatra ninona. Fa tokony izy niezaka ity anao nefa izy tsy niteny hoe niezaka ity anao fa izy hoe fitiavana mandrakizay nitiavako anao. Ay. Hitanareo le izy. Io zao fahalalana ny fitiavan'i Jesosy. Raha nidiny izy ho an'ny fiangonany amarana amin'izay a. Dia zany fikalitao mpitiavana zany ny dinany. Dia le izy koa naseho ny Jesosy ana fa ohatra ny hoe tokony hitovy ny fitiavany lahy ny vavy sy ny fitiavany vaviny lahy. Ny fanekena sy fankatoavana koa ohatr'izay. Fa manjary mifampiandry nareo mahatonga tena tsy tianao fa mitady rehetra mihitsy ny fahatezerako na miteny raha soratra masina. Satria ianao tsy ampy fanekena. Ohatra lasa didiko fe lehibe mifampiarina an'le teny angadinareo fa ny lahy ny tompony vavy ary ny vavy ny tompony lahy. Ary ny fanampiana rehefa niodiny eva niraisy ny fanamasina rais'Andriamanitra ny fanampiana. Io zany eo an-tokantrano aza mifampiandriandry fa zay manana mivokatry ny fanany lasa loha. Zay vonona mandeha. Zay manaiky amoaka le fruit ihany. Mahita fitia avy aminy. Mission nini eto tany, mission io iraka ny mahavehivavy ianao io sy ny mahalelanao. Fa tapitra eto tsy ilaina eto amin'ny nofy ihany ny ilana an'izany fa mifanahy tsisy vavy na lahy. Alléluia. Rehefa izy ny fototra sy endrika hitanao ao amin'ny tenin'Andriamanitra zay zaraina, rehefa Jesosy ny toriana ka izy ny fototra sy endrika hita ao amin'izay teny zaraina dia mety ny zavatra rehetra. Ny olana ny fampianarana tsy mitory an' Jesosy. Zay no antony mahatonga an'le divorce satria variana ny fiangonana mitory zavatra hafa fa tsy zasain' Jesosy toriana dia manjary rava ny fanorenana. Lasa am'izao lasa misy an'izany. Talohany ny vadiny dekona ihany na vadiny dekona ihany samy ampiangonana ihany. Fa tamin'izany izy mbola dekona. Dia hafa mafy an'Andriamanitra. Dia nao variana ao amin'ny corps du Christ misy zavatra ohatr' izany. Ao amin'ny corps du Christ misy zavatra triste zany. Satria lasa tsy mpanompony io lova lasa artiste. Lasa fiainana le izy. Dia lasa lamode le izy. Zao ny tompo malala ny azy fa zao ny fiainam-panahiny ihany na zao nitovitovy degré amin'ny ihany angamba raha reo ny tafaraka mirehitra mihitsy ny filazantsara. Mirehitra ny elo. Mirehitra ny elo. Mahafantatrao moa ry olombelona 70 taona 80 taona ny fiainanao eto tany. Tsy manana fiainana misy hoe secours zany ianao. Tokana ihany io. Tsy pneu vaky io dia azo popina.
na hoe azo soloana tokana tondra tena tsara misy zavatra very tsy azo averina ntsony ny fianam-panahnao ny ainao sy ny mombanao fa raha mbola isan'ny velona ianao mbola azo atenaina amin'izao fotoana itenenako izao mbola afaka manangana anao Andriamanitra mbola afaka mamerina ny fiainanao Andriamanitra mbola afaka manapa-kevitra ianao miteny tompo diso ty lalako ty fa napa-kevitra teny hiverina amin'ny sitraponao satria amin'ny fotoana hiverenanao tsy fantatry rovina no aneny ny trompetra sy ny feon'arkanjelin'Andriamanitra dia seho ianao ampakatra dia zao no izy aleoko manomana ny foko teniny androany ho mpanompo araka ny sitraponao tandremo ny fampianarana problème anao raha vao tsy zakanao ny eto dia tady le anganongano mahafinaritra reny ianao satria misy an'le mitovitovy tanareo le mitovitovy lasa mitovitovy mijery ianao zay mitovitovy fomba fiainana aminao sy ny karazany satria kamo ianao ny androso aizako ny ary grasy tena tonga de nefa ambadika ny grasy fa tsisy an'izany nataony Jesosy de mandeha de vita fa zao mahazo manao ny atao le olona ho avy nefa miteny hoe tsy fantatra akoronareo rehefa tsy manao sitrapoko de no meno fampiresahany zavatra hafa ry mihitatra ny fanahy rasy mandrava-tokantrano satria tsy Kristy nitoriana fa zavatra hafa nde sika hitory sy anambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny taranaka misy atsika satria Jesosy Kristy nivaliny avy amin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay trameno azy fa na fiainana mandrakizay hoento Jesosy Kristy zarao izy miatrika andreo fanoherana maro misy eto ambonin'ny tany manana fanahy mamantatra tsara ho anaty amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra alalanao ny fitoeranao sy ny position misy anao androany hoe ao amin'ny volonté an'Andriamanitra ianao satria iainy le teny andevozy io nofo aza manaiky ho avanareo zany io mampatsiahtsika Andriamanitra amin'ny teniny fa velona izy no miasa mandrakizay amonjy sy anangana antsika torinao zao amin'ny anaran'i Jesosy tsoroy mitoerana misy ianao halleloja nao tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo ray masina misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao ny tokantrano zay tonga eto ny tokantrano ny ambadika ihany koa Andriamanitra tena mivavaka mba handraizany teny mpahamarinana zany azo tonga fanafitonana ny zany teny mpahamarinana zany fa ho teny mpanitsina ampiorona ny fiangonana ao amin'ny sitraponao tsy zay akory Andriamanitra ny sosokelinao de hoe zay rery ny miavaka amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany fa ny teny mpahamarinana tsy manavaka olona fa zay miaina sy makatò ary mandeha arak'izay fanambaranao ihany no isitraka fiainana mandrakizay avy aminao kondretso zay mamerina ny fonainy momba anay manontolo eo ampelantananao indray mba iorina tsara ny tokantranonay anjaka ny fifampatokisana ho afaka ny fanahiny faratsiana mamatotra eo amin'ny nofo ka tonga anay ny endrikendrika ny hafa na hijery ny hafa ny amin'ny zavatra amin'ny endrika ratsy na tsy mendrika na tsy tanteraka fa tena anana fofeny famindram-posy fitiavana zay hivavaka ao manodidina anay meo anay ny toe-po mamely isan'andro ty isan'andro no masina enana ny masinao hijery ny manodidina anay mba hatonga ny sitraponao ho tanteraka mila anao zay Jesosy tena mila anao sy ny fanangananao zay ty foty apetra amin'ny fonao ny tananao teneno Andriamanitra tompo atapoko ny seza fiandriananao manapahato anatiko anjakao ny foko Jesosy ho mila anao fenoy anao ny fiainako aoka ny fanahinao dia ny fanahy masinao hitary-dalana andresy ny nofoko ampandresy ny sitraponao fantatra Jesosy eo fa ny fotoana hiverenanao dia olo-pantatra ao satria zanakao ho anao mifankasitrahana mandrakizay amen tononoko ny fanasitrana ny tokantranonao fanasitrana ny fiainanao amin'ny ankapobeny fanasitrana ny fiainam-panahinao indrindrindrindra ny fanasitranana ny ainao amin'ny anaran'i Jesosy mandana fa mety ny zavatra rehetra tahina Andriamanitra amin'ny lafi-piainanao rehetra ianao takizay nambinana ny fiainam-panahinao ihany koa fitsorako amin'ny anaran'i Jesosy ty teniny Jesosy ty naiza misy ianao dia ombanao mandrakariva ozy Jesosy mara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao mandana fa ao anatin'io fahasarotana io ny sehoany fahamorana avy aminy ao anatiny io tsy famendrehany io ny sehoany le famirapiratany voninahiny
raha avy ao amin'ny aisina izy napiso mazava, raha avy ao anaty ranomasina mena izy napisy tany maina. Vitan'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra rehefa manaiky eo ambany fitarihany ianao. Apetrao fotsiny izy ho loha lalanao sy ho vody lalanao. Avelao izy hitantana anao sy asa eo amin'ny fiainanao. Fa ny fitiavana mandrakizay mbola miasa matombo joro anao androany. Misy antenainany aminao, manapa-hevitra mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tianao Jesosy, miandry anao Jesosy, mitantana anao Jesosy, momba anao Jesosy. Jesosy rery mimpamonjinao. Inoko androany fa hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Mpamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Nananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanany. Amen. Mazoto terina vetivety no fanatritsika eo an'Andriamanitra sy filazana foy dia izara fahasoavana aorinan'izay. Halleluja. Fireloha voatandro any mba tsangany ny tananao. Fahamarinana foana e. Amen. Zay le mahatsara ny hevitry ny teny zaraina mifanaraka amin'le teny iandrasan'Andriamanitra azy. Rehefa marina ny fanambaranao dia tsy diso lalana zay mihainao anao. Satria raha vao diso ny teny, diso ny finoana, diso koa ny fiainana mandrakizay. Tsika zany tsy natsoa ny zara teny apetanetana antsika fotsiny. Eo mahatsiaro mahery ianao rehefa zao ny fiorenao hoe ho tahina ny volaninao dia tanao wow volaninay fa mitady ho mainina ny teny pastera hoe tahina. Manaraka ho azy zany. Amen. Tsy hoe rehefa hoe comptenao any banque amin'izao fotoana izao dia teny fa isy fitombona fa mandana manao vérification raha zany zao. Amen profesay papa. Alléluia. Mety afaka ataon'Andriamanitra zavatra tsy makany amin'ny tsisy ifandraisany amin'le fiorenanao. Le maharitra lalàn'i Jesosy ianao ny zaraiko anao manaraka ho azy ny ambony rehetra. Tena misy ny fanampian'Andriamanitra mahagaga ary mitsotra aminareo tena misy ny mana avy any an-danitra. Mbola miasa Andriamanitra mandrakandroany. Possible ianao tena tsisy ninninona fa misy mitsiro am'poketranao tena ny ainanay zany fa tsy toriana zany fa iainana. Tsy toriana fa iainana. Rehefa hitan'Andriamanitra ianao hoe miaritra, misy fotoana tena miaritra fa tena mitsotra aminareo miaritra ohatry ny olona rehetra koa zay a. Fa sao dia eritreretina hoe tena hoe eo pasteur angambany angamba dia efa tena lanitra mihitsy ny fiainana. Angamba any an-danitra manko tsisy ravim-banga sy patsaka ny endry zareo angamba efa ena ritra lava. Fa mitsotra aminao fa misy fotoana zay mihina ravim-banga sy patsaka. Fa tsy ny sakafo hohanina no mamaritra an'le izy. Halleluja. Tsy ny fitobahany rehefa misy ndray. Tsy hoe misy le izy dia eo Andriamanitra. Rehefa tsisy le izy dia tsy eo Andriamanitra. Non. Fa na misy boty fotsy na tsisy boty fotsy. Halleluja. Amen. Halleluja. Aza vesara notana hoe raha tsy tanteraka le zavatra ohatr' izao dia tsy afa-po amin'Andriamanitra mihitsy. Tena vomafy amin'izany tsika. Avelao fotsiny izy nitondra. Dia ao anatin'ireny lalany ireny atao vitany fotsiny hoe mety ianao hoe mety. Amen. Efa mety ianao eny an-dalana eny, mety ny zavatra rehetra. Dia enao mihitsy ianao misioka hoe wow, zany Andriamanitra fa tena mameno ny ato anatiko izy. Tena ao anatin'ilay fahafohanana eny mihitsy ianao any amin'ilay désert eny, ianao hoe misy communion. Teo izy Andriamanitra irotsaka ny mana, irotsaka ny mana, feno fiderana zahay, ianao tompony fahefana hoe tsy mirotsaka. Amen. Ianao hotronon'Andriamanitra. Engane ianao tena atsapa ny fomban'Andriamanitra. Enga ianao atsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao. Aza manaiko kivokivo zany. Misy valimbavaka mbola tsy mitranga. Nova siosioka eny an-dalana eny zao ndray e. Saranga miaraka amin'Andriamanitra ohatrany tsy reko akory zany vesatra zany. Andriamanitra nefa mandamina ny zavatra rehetra ny amiko. Halleluja. Zavatra rehetra zao ny ambadika any efa miara-miasa mahasoa satria zao fotsiny za ty azy. Amen. Halleluja. Misy zavatra be dia be tsy eritreretin'ny sainao ary dia raha vohitra anao ka mieritreritra mijery le zavatra misy dia zao no ataony tarehinao. Dia na le anjely raha mijery anatra livraison dia jerena. Izy ve io sa tsy izy? Satria nahoana ny tian'le anjely hita le endrika ohatr'izao. Fa tsy lendro. Dia raha vao miketrina tonga dia tsy hainy.
sady zareo any an-danitra ny tsy de mahafantatra endrikoa le ty ambony tany firy fa le zavatra tiana hitananao ihany ny alalany ianao noho zany mila ianao mijoro mahalala ny asaribidiny fisinao ao aminy sy ny asaribidiny fisiny ao anatinao. Tandrovo Jesosy, tiavy Jesosy. Ny olona tiany Jesosy de tiany manodidina azy. Ny olona feno Jesosy de mizara teny mamy. Ny olona mankasitraka an' Jesosy de olona miaina ny fankasitran'Andriamanitra. Ho ao aminao ny fiadanany tompo. Joroa de jereo olona roa sy telo manodidina anao de zareo fahasoavana. Fa savan'Andriamanitra maty izao a. Fa savan'Andriamanitra maty izao anareo. Amen. Azadino fotoanantsika rapitso ndray ary. Rapitso sekoly tokantrano sy